eo amin'ny vaovao ny tranga mpiaramonina kosa indray dia omaly alahady ny Pentecoste nandidina tamin'ny 7 alina dia boinina mitatitra mpandeha izay tokony hiazo an'i Thomas nanotra doza ty tsy nandizana kely Carion ka vokany dia olona roa no maty tsitradrano ary ampolo no naratra. Dia ho jerentsika avy hatrany ary ny sary mirakitra izay fanadidina izay. Olona roa mpianaka no maty tsitradrano ary ampolo mahery kosa no naratra mafy vokatry ny lozam-pifamoivoizana niseho te tsy nandizana kely Carion ny alina alahady lasa teo manodidina tamin'ny 7 ora. Fiara-pitatitra fantatry ny be sy ny maro amin'ny anarana hoe Boeing tia niaran-dozy ity. Potika tsy nisy azo raisina ny vatan'ilay Boeing izay nefara tany naty antsana. Mitantara ny zava-nitranga ny mpamily. Misy an'ilay 307 iny avy any Manjakandriana avany le rony. Dia ohatran'ny mamimamy le chauffeur dia manino ty efa saika mivadika teo ampovoany arabe izy dia tafarina dia tonga dia nanisy taty amina. Dia izay moa niala ohatro dia le lohany efa afaka ihany fa le vodiny tsy afaka intsony dia le vodiny latsaka nitasika anazy nakaty. Nalefa namonjy toeram-pitsaboana tamin'ny Manjakandriana sy Ambanintsena ireo rehetra niaram-boina. Rehefa vita kosa ny fizahana natao reto naratra nalefa tany Manjakandriana sy Ambanintsena dia fantatra fa nalefa teny amin'ny HCR ny ampefiloha avokoa izy ireo ka teny no nitohizana amin'ny fitsaboana azy ireo. Raha ny fanazavana izay voareteny toerana trany dia nandeha mafy ilay taxi borosy sy mampitohy Manjakandriana izay voalaza fa tsy niasa tamin'io fotoana io. Fantatra ihany koa fa nisy fotoaka ny mpamily araka ny fanazavana tamin'ireo nanatry maso. Nanamafy izany ireo mpandeha tao anatin'ilay Boeing.